mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alakamisy ity, manona ny fahasoavan'ny tompo ho aminao sy ny tokantrano izay misy ianao, manao izay manaraka izay fandaharana izao amin'ny ity fotoana ity. Ny fahasoavan'ny tompo anenenika antsika sy hahatonga antsika hanana faharetana sy hanan-kery mandrakariva ahafahana miatrika ny zavatsarotra ho avy. Alohan'anderantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavaka isika. Dia mandray tsara indrezan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria nomenao hatrany ny fahasoavanao, nomenao ny fitahinao ary nomenao ny fanahinao masina mba hafanay mitombo aminao. Aokenao hiasa ao anatinay tsirairay avy, anovanay sy hafanay mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa hatrany isan'andro. Mitenena ray fa voninkaino anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe nombona ho antsika. Manasa ny olona rehetra hanana fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra, saingy izay manaiky an-tsitrapo ny fanasany ihany no isitraka ny vokany mandrakizay. Araka ny hita ao amin'ilay fanoharana momba ny fanasana ny fampakaram-bady dia tena maro tamin'ireo nantsoin'ny mpanjaka ny tsy nety ho avy. Nanao an'izao teny tamin'ny kalahelo Kristy taloha kely ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, manao hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahana ao aminao. Impiry aho no tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy mety ianareo. Naniry hanangona azy Kristy fa tsy nety izy ireo. Teny Grika anankiray ihany ny hoe telo izay midika hoe maniry no nentina nilazana amin'ny fanondren'i Kristy hamonjy azy ireo sy ny tsy fitezan'izy ireo vonjena. Nanaiky nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ireo olona ireo sy ho antsika koa anefa Kristy. Izany ka fitiavana mahatalanjona, fahafatesana no mendrika ny olona noho ny fahotany kanjo Andriamanitra mihitsy no nandosazony sy nanolotra vahaolana azahoana mamitra ny fihavanana eo amin'ny lanitra sy ny tany. Mbola manolotra hatran'ny fitiavana ao antsika koa izy, na dia tsy misy ninninona manery azy hanao an'izany aza, afa-tsy ny sitrapony malalaka hanao an'izany. Hitantsika amin'ilay fanehoana faratampony fitiavan'Andriamanitra ny hazo fijaliana fa nanolotra sitrapony tena no antsika tokoa Kristy. Fanapahan-keviny no nanoloran'i Kristy ny ainy. Tsy nisy nanaisotra ny ainy taminy fa nafoina ny sitrapo izany araka ny drafim-panavotana izay ny fanekeny tany an-danitra fony tsy mbola hary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy ny hoe heverina taty aoriana na koa hoe nalamina taorianany nahalavoan'ny Adama, fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagolo izany. Fa mila belarana an'ireo foto-kevitra izay niorenan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra atry ny fahagolo izany, hatramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olona ihany koa noho ny heran'ny mpamitak'ilay mpihemotra. Tsy ny baiko ny isiany fahotana tsy akoran'Andriamanitra fa tazany mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoety misetra an'io zava-doza mahatsiraviny io. Lehibe indrindra ny fitiavany an'izao tontolo izao ka nanao fanekeny izy dia ny hanomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very ianao, izaho, isika rehetra izay mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amen. Andriamanitra tompo tianay, misaotra tompony amin'izany fitiavanao izany. Ampio izay hatakatra lalina mandrakariva azy mba tsy ho very tokoa izay rehetra izao izay mino anao, ny tokantrano tsirairay avy izao izay mandray anao mba hanana ny fiainana mandrakizay ao aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.